Izao lesy ilay bandy manana vina, ilay mody be fiantra fa fahavalony firaisan-kina. Faniriko lesy indray andro any mba ho tompy ny gasikara, ka nohony zany dia nyzao mila mametraka tantara. Fa hainao ihany ankamantatra ny ampotsy miloka, fa eto dago koa teo tafa mila mahay manambaka vahoaka, mila mahay manamamo manambaka tsy mitsitsy, fa ho faty mahantra isika raha hanaraka lalana mahitsy. Elave lesy tsy matsapa tsy haiko asa raha matsapanao, fa mora tafa amina lefi ny olona mandenga mavava bela zao. Lenga mahatafa ny vola maharanga, ka aleko handevina fahamarinana tsy na. Ndao lesy hitady, ndao lesy hiketrika fa aza manofy, fa dako ty manankarena anana ny vatsoa bois de rose volamena. Fa izao no atao isika mody manampy ny mahantra aveo mampanantena, fa nitanjontsika dia hampanankarena ny mpanambola ampahantra ny mahantra ampahendrena. Fa ny vahoaka mahonena dia mora teriterena, zay mitady hitambatra zarizarena hanjakana, fa raha izany vitansika dia antsika ny tanàna. Ela mampiadimerina sikotie, fa ny sasany isam-bolana manao zavatra mampime. Ny akamatsika etsy ankilany mody manoritra milaza vérité, fa tsika mbadikato mamoaka harembe avec avenir assuré. Mila miara-miasa mipanakanto malaza isika, hanampy atsika amin'ny diversion fandementsaina, satria anatin'ny vahoaka maro reo tsy maintsy misy fonany misaina. Zay mitady haharaka gadraina, ny olona bady no derena, potehina ny fampianarana fa zavatra tsisy dikany atao manjaka, satria ny tanjontsika hamerina ny fitondrany ampanjaka. Ny zazagasy ho fanitsika hiantondoha, fa zanatsika ho fanitsika ho filoha, tsy hanantena ratsiraka hifoha. Fa raha zany no tanteraka dia antsika tokoa, ilay Madagasikara soa. De onary hijanona mahantra ve sa hanambaka ny piretany razana, fa raha hanompo ny fahamarinana ny fiadanana tsy tazana, fa fantrana vomemazana. De onary hijanona mahantra ve sa hanambaka ny piretany razana.